Ny fanadrify indrindra amin'ny velirano napetraky ny filohan'ny repoblika ho amin'ny fampandrosoana ny fambolena ny fiompiana, ministeran'ny fambolena ny fiompiana ary ny jono dia manao zava-dehibe ny tanjona sy ny velirano izay napetraky ny filoham-pirenena ao anatin'ny velirano fahasivy. Velaran-tany mahatratra 700 hektara izay azahoan'ny mpampiasa rano miisa 150 no azony tohodrano ao anatin'ny komina ambanivohitra Androhibe, ao anatin'ny fokontany Fidasina, distrikany Atsimondrano no eo andalam-panamboarana amin'izao fotoana izao. Ny anjara asan'ny ministera ao anatin'izany dia ny fiahiana sy ny fanatonana an'ireo tatsampamokatra, izany hoe na fanampiana amin'ny resaka anampamokarana rehetra izany na ny resaka masom-boly na ny zezika, fa indrindrindrindra kokoa mba ny fampianarana ny fanatsarana ny vokatra, satria raha ohatra ka vokatra hatramin'izay izany hoe eo amin'ny 2 tonnes eo isaky ny hektara, misy ireo karazana paikady maromaro izay zarain'ireo teknisiana ho antsika mpamokatra sy ho antsika tatsazany ahafahana mampitombo an'izany ho avy 2 eny ho avy 3 eny. Ny fisian'ny foto-drafitrasa ohatr'izao dia isaorana manokana moa ireo mpanatanteraka tsy akory zafany avy eo amin'ny faritra Analamanga zany, izay efa nandray an-tanana an'izany ary isaorana manokana tokoa ny fiaraha-miasa toy izao, ary izao no mampatonga antsika hiroso amin'izany fandrosoana izany ny fiaraha-mientana. Ny anjara asa amin'izay nefany mbola mitohy, mbola santatra mbavarany fotsiny ihany izao ny foto-drafitrasa mipetraka, fa isika tsirairay avy izay hisitraka an'izany no tokony amin'izay zany manohy ilay tena hoe asa famokarana sy fampivoarana tontolo ambanivohitra. Misy ny tetikasa fitaratra 320 napetraky ny distrikana Atsimondrano izay tetikasa iarahan'ny sehatra maro toy ny faritra Analamanga, ny fiariana ary ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana mitantsorika. Ny fitaratra 2023 dia tetikasa anankiray entina ampisongadinana ny sehatr'asa rehetra misy eto amin'ny distrikana Atsimondrano. Ny amin'izao aloha izany dia ny mahakasika ny tetikasa eo amin'ny resaka fambolena sy fiompiana no resahana, izay fanamby fa ao anatin'ny 3 taona dia ifampijerentsika eo manao azy ny distrikana Atsimondrano. Izany no tanteraka dia ny fiaraha-miasa amin'ny ministera mpanatanteraka, ny gouverneur, amin'ny fanatanterahana ny vina ny filoham-pirenena, ary tsy adino indrindra ny tantsaha izay manao asa tanamara amin'ny fampandrosoana ety fotony fa tsy tambazana vola ilay tantsaha. Mangetaheta fanovana ny tantsaha amin'izao fotoana izao, izay ny isaorana be dia be ny filohan'ny repoblika. Arak'izany fanamby lehibe apetraky ny distrikana Antananarivo Atsimondrano ny anitarana ny velaran-tany amin'ny fambolem-bary mandritra ny 3 taona ho avy.